fohy moa zany fikambanana fikambanana ho an'ny olon-drehetra na lahy na vehivavy na gasy na vazaha na katôlika na luterana na FJKM na ho an'ny olon-drehetra zany fa ny zavatra atao ato dia resaka mitady famolana ho an'izay zava-manakeo amin'ny vehivavy rehetra. Zava-maneno tonga dia mahambe mihitsy. Fahasalamana, asa, fitiavana, ho saina, izay rehetrarehetra manahirana antsika vehivavy rehetrarehetra zany dia mba hanampiana antsika amin'izay dia misy formation isan-karazany. Isaitsika zany hanampiana antsika amin'izay problème izay zava-manahirana antsika rehetrarehetra. Fa tena kely izy. Dia izay angambany fa hiditra amin'ny partage antsika ihody tsy hita ny ilaina tsy hita ohatran'izaho samira avao nareo vehivavy ato koa tsy hita. Non, hita. Sao dia C'est la partage pastoranat ohatran'ny tsy tonga. partage mangano talenta. Izy hoe talenta. Dia hoe misy raha mba nampiasana amin'ny talentanao sa eritreretinao dia hoe manao koa mba eritreretinao anazy. Misy ohatrana misy talenta. Ny talenta raha mikasika talenta moa zany dia raha za manokana ny evaluer tena fa ohatran'ny hoe ohatran'ny tsy mana-talenta zany dia ohatran'ny hoe fandinihako anahy hoe satria raha atao ilay mihira tsy dia afaka koa mihira, raha atao mandihy eo raha atao manao sary loza. Dia ireny resaka arahara ireny tena ohatran'ny tsy tia anahy dia za zany miezaka hoe mba mitaditady hoe asa zany no misy anahy dia mianatra zavatra be ohatra zao mianatra manjaitra dia nefa ohatran'ny mbola tsy hany koa zany hoe mahay manjaitra nefa ilay création ohatran'ny tsy hany dia tafarafara taty tamin'ny erintaona j'ai découvert resaka crochet. Crochet? Oui. Dia nandramako ilay izy dia io moa manandrandrandrana ilay izy koa zany tsy haiko hoe ilay talenta ve hoe misy fianarana atao aminazy sa hoe ahoana fa dia nampiana-tena moa zany mitady vidéo sy ny tariny hoe ohatran'ny ahoana dia ina daholo koa masinelle ilaina dia vidividy materiel izay hitako hoe mba ilaina dia nanamboatra dia teo amin'izay tonga ny idée hoe raha manamboatra satroka zany ahoana dia nanamboatra satroka dia nanamboatra ihany dia izay zany dia lasa hoe sady fialamboliko zany ilay izy no amin'izao no mbola izay mijanona izay fialamboliko izay rehefa vao misy fotoana malalaka dia manao crochet dia sady manala sorisory dia namanay zany mahita ilay izy hoe taiza koa raha mahaizanao crochet zao zany. Ohatra tsy nieritreretiny mihitsy za hoe intéressé amin'ny crochet. Mais bon, lasa izay zany ny hitako hoe mba nouveau raha taminahy nefa tiako be ilay izy. Izay nanomboka tamin'ny erintaona nanomboka ilay izy dia hatramin'izao mbola tanao ihany. Efa mahay be zany. Je sais pas. Nanamboatra satroka tsy bondo izay tsy nentiko. Dia izay zany ilay ty ihany.
Izao koa zany laha mieritreretako ny tenako aloha tsy haiko hoe ino marina ny talentako fa fomba ahaizako anazy anontaniako olo de mba nanontany olo zaho de misy miteny hoe zaho mahay mihira de zaho koa zany mihirahira avao matetiky zaho manafana aminay ao de mikorakoraka eo zany de misy mahaleo amizay le voisin de miteny sa mahay mihira jalo ok mahay mihira zany zaho de raiky koa zaho koa tia miketriketriky hany manao goûté reny de manao an'iregny matetiky zany de ampanandramako olo zaho koa ndraiky tia manao anahy reny tsy mahalany koa zaho any miaraka amin'olo eo de misy miteny hoe mahay zaho de amile côté miketriky zay zao zaho fa nanao misao de amizao mbo manao avao de lafa misy olo mitady de mamboatsy zaho de Akoatrany roa zay avao. Resaka sary mahay. De zay. O mesmo eu, Lena Nenice, Deus tsy de haiko fa talentako neny tsy de haiko mabety zany fantatrareo avao izy fa raha ny nahy manokana sincèrement efa tsika nanao ny thème io eto dia azy efa bloqué de tena sincèrement tsy haiko hoe de amizay nanao arapa rehetrarehetra nanao paramèdes, nanao hainao iady niala. Nanao étude française, navita licence, zany fampiasako. De nanao vente en ligne, de tsy nety. De manao mivarotra lamba koa zao amy botika. Tsy mety amiko aby zany le patisserie sa mbola tsy vokatra amin'ny farany. Ao hoe firy fomba zavatra hanao fotsiny vokatra tampotreo de mivaina zavatra hafa ndray tsy vitainatra amin'ny farany eo de tampotreo mbola ezahana zany miala am'izay toetra zay fa ny hitako hoe mahandro hanina zay misy hoe mijery tuto de mandiky an'ilay tuto de tsofina ohatran'izay le olona ao anaty tuto ohatry hoe mba hely koa mba tsara ohatra hoe rehefa fety zany ohatra hoe mampiampitena vaovao hoe mampa-spécialy an'ilay fotoana de manao de ohatra hoe zoma manaraka misy iny manao anazy de efa tonga am'izay ohatra hoe lahady fety iny na le amin'ilay andro fety de averiko an'ilay izy teo mety ohatran'izay fa le mi-exploiter an'ilay izy hoe ho fampidirana amin'iny mbola tsy misy ohatran'izay sady le fotoana koa tsy de misy fa hoe ataoko hoe ho plaisir ny taritariko fotsiny zany. Hadi saya sudah bisa Il est crochet. C'est toi qui as fait ça? Oui. De C'est vraiment? Ah, Arakaraka ilay asa zao ty
Pilote anaovana anazy. Ny pelota no mitondra an'ilay izy. Dia justa zavatra simple kely fotsiny. Tonga dia afaka manao commande aminao zany zahay. Vraiment, simple tsy Anamboary sary. rehetrarehetra nahita an'iny a, tsisy nieritreritra mihitsy hoe tsy nividiana 25 000 ariary iny fa namboarinao. Izy moa mitady ilay satroka. Zaho tontoko tsy teka ay moa. Any koa zao. Ny fanazy tao. Anahy ndraiky moa zany raha mba hitako hoe tsy haiko talenta angamba hitako anazy na tsy haiko fa ndre avy kely zany ohatra hoe misy sary fanaovinao anahy action de seconde dia vita. Rapide. Zay. Da misy raha atao zany hoe vita malaky. Vita manao raha malaky. Tena tsy haiko. Voalohany zay koa nanday kilasy. Zay zao filma examen tena mezan-jaza voalohany avao. Zany malaky rehetra manao raha. Mety tsy kilasy ohatran'izay angamba ohatran'ny tsy tapaka ohatry aho. Tia mihira fa tsy tapaka. Raha tiako natao koa moa zany tambony kely hira tambony kely moa zany tena mpanao an'izay. Manao tonokalo, manao hira, manao tantara foana. Resaka afaka avao moa zany ka ataoko trano juste mila editena zany. Zay koa Mandeha makany miava-tsainy. Dia misy examen atao any amin'izareo, juste partage. Misy examen atao amin'izareo amin'ilay maha hoe fikambanana hoe malagasy, tena hoe teny malagasy ranoray. Dia rehefa sortir amin'ilay examen anao dia tafiditra ao anatin'ilay ordre mpanoratra malagasy. Miava-tsainy. J'en ai entendu parler, trop montomano. Tsy tafavy mandeha anjara aloha dia mandeha ananjy anjara nareo. Anao zao. Anao zao koa. Misy momba lehilahy moa. Misy momba zay koa intéressé lehilahy. Oh, arany. Miarabantsika rehetra. Mbola tsy azo resaka hoe momba raha vaovao moa zany fa momba raha fandalindalina ihany. Invité. Invité. Guest. Resaka talenta. Angambany azoko ilazana azy dia ny hoe fa tsy tena notany olona loatra hoe inona ny talentako na koa hoe nitady hoe inona ny talentako a. Ny antony dia ny hoe ny zavatra nankiray-loha ohatra izay nanao izay no nitsapako hoe mba nampiavaka anahy tamin'ny namako a, sy tamin'ny tapoho ampy sy izay menakava moa zany. Dia plutôt taty afara moa zaho vao afaka nanome anarana ny sarisary kokoa. Fa raha ny endrika dia ny hoe ho anahy zany n'inon'inona zavatra hoe mandalo amin'ny fiainako a, na feo vao mainka moa zany nitan'ny masoko a, dia sady remarquevako iny a no tadidiko androany a, afaka 10 taona aho mbola tadidiko ihany a, afaka 20 taona mbola tavela ao ihany. Dia au final ilay izy en fait miainga amina hoe manana structure-na esprit logique no sady hainao au fond no les détails. Ataoko hoe talenta ilay izy satria izao dia ny hoe nanampy anahy be dia be tamin'ny fiainako rehetrarehetra. Na io tamin'ny fianarana, na io tamin'ny
fiainana andavanandro tamin'ny na anisan'ny lahatra lazaina aminahy indray mandeha raha ohatra ka teo tokoa mihaino zany de ho anahy ka natao hoe ho tadidiana de mazana tadidiko anahy hany ka na am'izao zany mbola manana souvenir tsaratsara aminy hoe le prof de physique ohatr'izao iny tamin'ny fotoana ohatry hoe nazavany an'ny théorie d'Archimède de le nanontany hoe ahoana moa zany ny fandehan'izany amin'ny sambo de tena hoe ça revient à des années talenta am'izay aloha zany satria hoe rehefa ampiasaina de ahafahanao mahavita zavatra ary mampiavaka anao amin'ny hafa na de mety hoe misy olona mety manazy bebe kokoa talentako le izy satria zay no ahafahako mamita zavatra be dia be moa zany e. De zay ny finy tsy talenta rehetra ankoatran'izay de miainga avy amin'izay daholo aho fa pour résumer de voilà. Merci. De tsy haiko hoe Ibrina be sa Ie, zay sy pastora Blondin samy ato fa aleo ngamba atao mifanesy aloha zareo lehilahy reo fa efa ao koa pastora efa vonona. moa ekes Ndaharo salama aby. Salama. Raha ohatra mifanesy manko ny lehilahy de sahala hoe lehilahy koa zany le manaraka anary. Raha ohatra lôjika zany. Juste hoe lôjikan'ny zavatra fotsiny sangisangy fotsiny fa farany mahitatsika aby de fizarana talenta moa zany. Azafady fa somary maizimaizina aho sy hitanareo zay mahatonga na mamono caméra moa zany satria maizimaizina de tabataba koa ny ankizy de zay koa ilana-tsiny faharoa. I Ramatoa moa zany no ino moa zany ny tena hoe te ho tafiditra membre am'le ZMV fa mbola nanao bazarinay izy zany de tsy afaka bazary lavalava mandritra ny andro maromaro de iaho zany solotenany. Izy accepté. De tsy haiko moa zany zarana amitsika ihany koa hoe tonga de bazary anatin'ny une semaine zany tonga de nividiny de ela be izy vao tonga tsy ho vetivety. Efa mifampizara ihany tsika. De tiako tenena zany solotena anazy tsy hoe vehivavy fa lehilahy ihany fa misolotena anazy fotsiny hoe dia raha ohatra ka hoe resaka talenta no ifampizarantsika zany talenta angamba ny resaka hoe talenta angamba ny fijeriko azy manokana de ohatrany hoe tsisy zavatra talentako zany angambany fa hoe zavatra tiako angambany noho izy de rehefa tiako amizay le zavatra anankiray de lasa haiko de lasa ataon'ny olona hoe manana talenta am'le izy aho nefa tsy hay iaho mahatsapa hoe tsy manana talenta am'le izy fa tiako le izy de lasa ataon'ny olona hoe mahay an'le izy amizay na ohatra sary ohatra zay mbola kely de sary zavatra tena tiako manao sary na anatin'ny une semaine mamboatra sary tsy manjeraka anahy mihitsy zany de tiako be le izy de lasa nampalaza na tamin'ny manodidina teo zany izy tena manana talenta mamboatra sary nefa za tsy mahay fa tiako fotsiny le izy. Ohatran'izay koa zao gitara zao zavatra tena ny tiako be nofinofiko zany hoe indray andro any mba mahay mitendry an'ity gitara ty de andaniako andro andaniako fotoana lava be io zany pelafara sy hoby mahafantatra an'izay tsara satria zay ny aranena tena zavatra ny tiako be ny gitara fa tsy haiko le izy tena tsy haiko tena faran'izay tena mamparikoriko anahy ny mijery gitara satria tena tsy haiko fa noho ny fitiavako an'le izy zany de tena tsy navelako tsy maintsy haiko ty hoany indray andro any tsy maintsy haiko de tena gaga aho fa tena ataon'olo hoe professionnel rehefa mitendritendry gitara fahatany eny de ataon'olo tena professionnel be de tiako tenena zany hoe tsisy talentako angamba fa hoe ny fitiavako misy zavatra tiako zany de lasa haiko le izy satria tiako ohatran'izay koa ny fianarana any an-tsekoly ohatra tiako le mianatra any an-tsekoly de ny olona manao an'izay mahay raha rehefa any an-dakilasy any nefa le zavatra tiako ny matery rehetrarehetra tiako aby de lasa ohatran'ny hoe haiko aby le izy nefa ny fitiavako anazy zany le izy fa tsy de hoe talenta de zay zany fijeriko anazy hoe tsy de hoe talentako le izy fa le fitiavako anazy zany no be de
anisan'ny zavatra iriko tiako ho hay zao resaka hoe communication na resaka animation ohatra hoe mianime olona, ohatra hoe tsika anany io zao hoe mahay mampimeimey sy manetanetana mba tsy hatory ny olona. Zay zao ny zavatra mba tiako ho hay hoe resaka fitarihana leadership. De zay nahatonga naniditra nanao scout zany. Ao amin'ny scout zany indrindrandrindra zany ny fialana amin'ny henatra sy ny tahotra miresaka amin'olona maro. De zay zany satria zany tiako mba ho hay koa zany le hoe tsy matahotahotra miresaka amin'olona, mba ho afaka ny henatra, mba hay iresaka amin'olona maro, indrindra moa pastora koa anao de mila mitoroteny amin'olo maro. De zay nahatonga naniditra scout nanao scout satria misy zavatra tiako developena zany ao de zay zany ino moa zany fizarana kely avy aty amiko. Saotra tompoko. Ny jobilinahy koa angambany zao mamarana anazy. Ie, za moa manarakaraka an'le tenin'ny pastora teo ihany, sady miala tsiny koa am'le vidéo no ohatran'ny sahira-tsaina koa za rehefa naheno an'le fizarana nataonareo taloha teo hoe inona tokoa moa zany le talenta, fahaiza-manao ve sa zavatra tiana ve sa zavatra atao matetika fotsiny. Za zao rehefa zay Sir Blondin moa niara-mipetraka koa tamin'ny niara-nanao master tany Norvège de ozy tena mana-talenta mitendry gitara ke Blondin fa androany izy voahenoko hoe ke zany tsy considéré talenta le izy fa asa na izara définition talenta le tiatsika resana atsika rehefa avy eo fa miainga amin'ny définition angamba za mitovitovy amin'ny Blondin teo foana koa ohatrany hoe tia raha be zay zany za tiako aby raha jiabijiaby io tiako atao aby fa tena mitovy amin'ny anazy teo koa hoe tsy voafehy daholo anefa le izy. Misy zany hoe karazana talenta na fahaiza-manao tena hoe fa naturel. Isan'ny talentako zao raha azoko lazaina hoe talenta izy ny matory de tena talentako voajanahary mihitsy. Za rehefa atory na asianareo bafla mandeha de matory za zay. De misy koa ny karazana talenta hoe tena ianarana volena ohatran'le niteneniko teo za koa tany amin'ny scout zany mianatra hoe talenta hoe sasa miresaka, tia mifandray amin'olona, tsy mino aho fa tsisy manana an'izany naturel zany fa talenta développena miandalana eny le izy. Ianarako aby koa le niteneninareo teo hoe zaitra fa ny olako zany rehefa avy ianarako ny zavatra anankiray hoe hitako le détail marobe reny ohatran'izao tamin'izaho taloha tia nianatra zaitra tany am-pianarana zao zay nisy 2 heures par semaine manjaitra tamin'ny secondaire. De rehefa miditra amin'ny lycée amizay de tsy nisy tsony le manjaitra de tena nanao karazana hoe fianarana professionnel nanjaitra mihitsy za de tsy tiako tsony amizay le izy rehefa tena nidirana lalina be hoe ka mila pasoana koa de lavaboky tsy haiko atao inona de lasa tsy tiako tsony ohatrany hoe miala tany zany de tsy haiko hoe talenta ve zany sa inona ny anarany. Fa misy kosa nefa zavatra tena fahitako mihitsy ohatra ny mahandro zao ohatra mbola hitovizan'ny Blondin koa tena tsy ao tena hoe atao forcé le izy satria tsy maintsy misakafo indrindra rehefa niteraka zany za de tena tsy maintsy nanao forcé mihitsy tsy maintsy mahandro an'ity zanako ty fa tena tsy tiako ny ahandroko tena misy namanay sasa zay moa tamin'ny misy fotoana nahandro de ozy izy anao ve izy fa avy nihinana maloto ohatran'izany mihitsy tsiron'ity zavatra andrahoinao ty. Misy zany zavatra tena hoe tsy ao mihitsy na de tsy maintsy atao de zay le iverenako zay mandeha hoe misy ve le talenta sa fahaiza-manao voajanahary de misy le ianarana de misy le atao forcé fotsiny de lasa hay ho azy eny fa raha le tena hoe passionko aloha zany le tena tiako de ohatran'izao ataontsika zao hoe mifampizara, connecté ohatra hoe misy mpampiofana atsika zao volontaire de mora be aminaka zany ny avy de efa mifandray amin'olona hoe mety aminao ve mba manao zavatra ho ana groupe ohatran'izao ohatra. Iny zany tena ohatran'ny hoe mba hitako naombombo foana hatreto no hoe tena fafinaretako mihitsy koa no manao anazy tena faly mihitsy zany za rehefa ny réussir hoe nitsangana zay de ventiliara tena avy de efa nahita mpampiofana nareo tany de zay zany angamba raha ohatra ka hifidy anankiray za hoe mba isan'ny tiako indrindra sy mahafinaritra anahy de hitako hoe mba maombombo ihany rehefa ataoko eny rehefa ilaina.
E- araka ny tenen'ny zokimamy teo, finition talenta. Finition talenta. Dia misy manana hevitra hoe raha sisy raha inona ny definition talenta. Zay marina. Iza no manana hevitra, raha ny hevitry ny manokana hoe inona no antsoina hoe talenta. Laha amiko manokana aloha, talenta zay raha mampiavaka anao amin'ny hafa feky raha soa fa tsy raha ratsy. Zay dia talenta zay. Misy manana hevitra manampy an'izay? Na- Hoe nisy azy? Ny aloha fahafantarako ilay talenta hoe zavatra hainao inné. Voajanahary zany hoe ianao zany lehibe ianao dia madécouvrir aika zany raha izao dia ilay izy zavatra tonga ho azy ao aminao dia tianao ilay izy dia amin'izay no mampisalasala anao hoe anatin'ny talenta koa ve ilay zavatra tiana dia nianarana dia hay dia amin'izay. Iny aloha no tsy haiko hoe ahoana fa ilay hoe izy voajanahary misy olona zao mahay sary tena hoe voajanahary dia mahay sary mitendry piano, gitara dia hay tsara mihitsy. Ohatran'ny samboly koza miasina tonga taty tahiny ohatran'ny zao. No dia mitendry gitara be dia izay Mba samy niara-nianatra gitara ihany fa ilay ry mahay be. mianatra gitara ihany Ilay tanàna. Raha considerako zany hoe talenta dia hoe misy raha raiky hainao fa ohatra zany hoe ataontsika hoe resaka zaitra, maro olo manjaitra. Fa misy olo manatantana manjaitra ohatra hoe tsy mandretsy jupe ohatra. Anao ohatra hoe fahaiza manao araiky zany fa miavaka amin'ny hafa. Amiko manokana koa misy karazany roa ny talenta. Inné dia indray ianarana. Ilay ianarana nefany araka ny tenin'ny pastoranary teo izay, avy amin'ilay fitiavanao azy ny antony ianaranao, ianao izy zany tsy hianatra raha tsy tianao mihitsy. Dia amin'iny amin'izay izy zany ohatra hoe ianaranao ilay izy dia hainao dia tamana amin'ilay izy ianao dia lasa manana talenta ho azy. Dia ny talenta koa misy ny tsara dia misy ny ratsy, tsy voatery hoe tsara foana ny talenta. Satria misy koa zao ilay olona manana talenta handray. Mety mampilamina fiarahamonina ilay izy izay lavitra. Non, efa tsony hoe mpanao politika ny anaran'ny talenta. Dia misy koa ny olona manana talenta hoe hampiady olona ohatra izay. Talenta daholo zany izay fa ny olona tsirairay zany manana ny ampiasany azy hoe andeha ho ampiasaiko amin'izao ty na ho ampiasaiko amin'izao ty. Izay zany ny fahaizako izy. Tsika mamonkajy. Ianao angamba fahazavako anazy dia hoe ny atao hoe talenta dia hoe zavatra tianao dia hainao manao anazy dia automatique mivoaka tsara izy. Izay angamba no tena fahazavako anazy. Sao mba handray anjara koa tsika ao en ligne, pastoranary. Manao ahoana ny hevitrinao na tsy an'izany definition zany? Eka andao ma. Eka, ohatran'ny nisy zavatra tsaroako kely le hoe misy talenta tsara sy ratsy. Malaza be moa le hoe ampiasao ny talentanao eto amin'ny ampiasao ny talentanao dia ahoana an'izay ozy pastora anankiray zay ohatra hoe talenta ratsy ohatran'ny tenenina teo zay. Dia ahoana ny fomba ampiasana anazy amin'izay fotoana izay ka io tena misy tokoa zany io. Zay ngambany zafady fa misy tabataba be ato Misy tsiniga tsirainay ilay tabataba be. Zoko Bruna, fizarana avy any aminao. Inona ilay antsoina hoe talenta dia mba velabelary bebe kokoa. Le mamela velatra aloha zany tena tsy talentako mihitsy. Le manome definition koa tena tsy talentako mihitsy satria za zany
Ny fisainako ohatran'ny hoe mivelatra be foana dia sarotra be aminahy mihitsy manome définition dia gaga hatreto hoe inona ny tondrany Jesosy anakah amin'ity théologie littéraire ity fa tena tsy tiako manao dissertation hatramin'izay. Raha mbola misy choix foana zany ohatra hoe hanao commentaire de texte sa dissertation dia manao commentaire. Raha mbola misy zany azoko ialana amin'ity resaka famoaka hevitra ity dia tsy mamoaka mihitsy ny ahy satria tsy mahay mamoaka hevitra, tsy mahay midéfinir zavatra zany. Dia tena raisiko talenta daholo izay teneninareo tena tsara io na ratsy io na iné io na kio na very na ahoana fa ohatran'ny lasalasa ihany le saiko hoe naninona tokoa moa no misionera nandikan'le teny fototra grika hoe talenta amin'le hoe fahaiza-manao nomen'Andriamanitra n'le olona ao amin'ny baiboly hoe nomeny samihafa dia nisy nandevina ny anazy dia nisy nampitombony anazy any angamba no hitondrako anazy hoe raha définition biblika n'le teny hoe talenta tsy tena hoe talenta araka ny définissevantsika anazy teo moa zany le izy fa fieritreretako anazy zany raha ampiasako amin'le domaine de définition biblika maha-théologiana dia hoe zavatra omen'Andriamanitra le izy dia misy aza mety hoe iné omen'Andriamanitra amintsika ao koa zany le talenta fa rehefa tsy ampiasaintsika izy dia maty any. Dia araka n'le fiafaran'iny tantara iny moa mety haintsika rehetrarehetra hoe rehefa mpalompo ratsy sady malaina tsy mampiasa ny talentany dia na ny kely ananany ary dia alain'Andriamanitra omeny an'le manana be iny koa dia raha mahagaga koa ny le lojikan'Andriamanitra amin'iny rehefa manana folo koa mbola nampinany an'le raika tsy nampiasainy. Dia fieritreretako anazy zany hoe zavatra omen'Andriamanitra le talenta natao ampiasaina sy ampitomboana zany hoe tsy statika zany le izy fa dinamika be afaka mitombo afaka miena arakaraka ny fampiasana anazy. Izay mety tsy safidy io. Yanja. Tonga soa Yanja. Tonga soa Yanja. Mbola anao maty ny micro anao. Oui, salama daholo. Maheno? Oui, maheno. Oui. Anatin'ny partage zahay zao dia angamba efa nitanao programme-na rehefa tany dia mba ianao tany mba manao présentation kely dia manao partage momba ny talentanao dia hoe fahazahoanao hoe inona no atao hoe talenta. Message amin'ny? Nalefako WhatsApp angambany izay. Oui, aleo tonga dia faliako présentation aloha zany. Dia Anja ny anarako, Anjarasoa, antsoina hoe Anja, misehatra anatin'ny humanitaire. Dia resaka talenta no resahantsika eto. Dia mireprendre kely an'le nisy ny tena hoe misy an'ny inné le izy dia misy an'le ianaranao satria tianao dia ianaranao. Dia ny anahy zany izy roa zay. Satria misy ny hoe toetra efa anananao dia iny trandrahanao dia tena mivadika talenta satria ny talenta raha ohatra hoe tsy asehonao ilay talenta dia tsy matoky teny ianao dia tsy mivadika talenta izay mahatonga ny sasany hoe misy compétence ananany fa rehefa tsy asehony ilay izy na tsy trandrahany dia mitovy amin'ny hoe ohatran'ny hoe tsy ananany ihany ilay izy. Dia ny faharoa mireprendre ilay hoe ianarana koa misy zavatra tianao dia trandrahanao iny zavatra iny dia mivadika talenta ho anao. Izay mireprendre ilay anankiroa ny madama isa moa tsy tadidiko hoe ilay manao orange io tafita tafara izay ny madama Samihara. Izay ny anazy azafady fa somary taratara dia lasa tsy naraka hatramin'ny voalohany. Tsy fanomezan-tsiny ka misaotra betsaka amin'izay partage izay dia tonga eto koa moa zany sabidy mpampiofana antsika dia seka hangataka amin'ny ilaina hoe mba afaka ampidirina aloha ve satria lasa tara be ilay programme-ntsika tonga dia mba ampidirina ilay fampiofanana fa izy koa misy zavatra atao. Dia rehefa vita ny latsaka miditra amin'ny misaotra betsaka. Miarahaba ny sabidy.
Avy. Maheno anavy e? Ie. Sanas. Maheno? Maheno. Ok. Ah, vetivety ah. Mahita ny écran avy ianareo? Ie. Mahita? Ie. Mahita. Afaka Ie. tamy bebe? Zay. 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 Zay fa mazava. Zay? Ok. Ah, faly miarahaba antsika rehetra. Ny anarako moa zany Sarobidy Rakotondratovo. Zaho no fondatrice-ny Menatsoa. Orinasa anankiray ao Toliara, misehatra amin'ny resaka économie bleue. Dia ny spécialité-nay manao valorisation ana oursin. Ampiasaina amin'ny sehatra-javatra anankitelo. Voalohany sakafo, faharoa décoration, dia fahatelo ny menaka avy amin'ny soky ampiasainay anatin'ny formulation ny produits cosmétiques. Dia ny antom-pitsika eto androany raha tsy diso izahara ny parcours-ko sy io titre io hoe ahoana ny atao mba hahatongavana ho entrepreneur. Selon ny parcours-ko izany no resahako eto androany. Dia raha ho anahy manokana miainga tamina idée zany ilay izy. Dia izay no nahatonga anahy ho lasa mpandraharaha. Ny idée tsy voatery hevitra nofinofisina fotsiny, fa ny hevitra mety possible hoe miainga avy amina olana. Raha raisiko amin'ny anahy manokana izao ny problème hitako dia ity: raha mahatsikaritra isika, ny tsikaritro mantsy ny tsikaritro handeha safodrano, satria izaho moa nianatra tao amin'ny HSM sciences marines. Dia zavatra tsikaritro be dia be ny oursin, genre hoe mihoatra ny normal. Ohatra ny hoe ao anatin'ny 1 mètre carré eo amin'ny 8 eo ny ao anatin'ny 1 mètre carré ny soky. Dia izay zavatra izay olana izay amin'ny lafin'ny tontolo iainana, satria lasa ohatran'ny hoe envahissant izy izany. Dia ohatr'izay no nahaterahan'ilay hevitra ho anahy manokana. Dia afaka mi-observe an'izay tsika amin'ny fiainantsika andavanandro hoe io misy olana dia inona ny vahaolana andeha ho arotsiko manoloana an'ity olana anankiray ity. Dia ankoatran'ilay olana teo possible koa hoe misy zavatra mi-passionné anao. Ho anahy manokana izao resaka resaka ahoana ry zany hoe misy élément anankiray ao dia ahoana ny ataoko hanovana an'iny ho ohatran'ny hoe zavatra afaka manampy ny olona. Ohatran'ny hoe ny parcours izao resaka biotechnologie marine mivaloriser zavatra hanampy ny olona amin'ny fiainana andavanandro, lasa bien et service. Dia mi-passionné anazy ilay zavatra izay, satria ohatran'ny hoe raha raisiko ohatran'ilay soky teo izao ahoana ohatran'ny hoe soky tout le monde voit ça c'est soky, fa ilay izy nefa misy potentiel ao anatiny. Ohatran'ny hoe manana propriété anti-inflammatoire izy, manana propriété antibactérienne izy, antioxydante ambony be sy ohatr'izany. Dia izay zavatra izay no mi-passionné anahy hoe io misy élément anankiray afaka avadikako opportunité hanampiako ny mpiarabelona aminahy. Izay ilay passion zany. Mety ihany koa mety hoe nofinofitsika ilay izy, ohatran'ny hoe manana nofinofitsika hoe za manana hevitra anao ohatr'izao dia za te ohatr'izao ohatra. Dia afaka tanterahana ilay izy, soratana ny fanaovana anazy, satria raha manana hevitra isika fa mijanona ho hevitra fotsiny fa tsy soratantsika dia mety mijanona ho rêve ilay izy. Fa ny fanombohana anazy rehefa manana hevitra ianao dia soratana.
Misy mihaino eo. Iray le hafatra. Iray le hafatra. Ok. Tohizako izany le izy. Ah, le fanombohana ho aly araka ny teneniko teo tsy voatery hoe misy zavatra hoe tonga de parfait be fa mila amin'iny fanananao hevitra iny ianao no mianatra de mandeha ny rehefa avy nisoratanao le izy de mianatra ianao amin'ny alalan'ny zavatra soratanao iny hoe inona no azoko anombohana anazy. Ohatran'ny anahy zao j'ai testé, nanao test aho ohatra tamina organisme be dia be. Raha ilay koa ohatra ny hoe misy an'izay hoe acidine izay any anaty ranomasina any nanombohako tamin'ny nianana licence. Dia hitako hoe kely ny menaka azo avy amin'ity organisme anankiray ity. Dia nanandrana anao handray étape iray. Dia tsy mijanona eo zany ianao rehefa tsy voatery hoe to dia hety le hevitrantsika fa afaka mitesty tsika, afaka mianatra amin'ny alalan'iny tsika dia iny no ahafahantsika manantsara ny hevitrantsika. Dia ankoatr'izay tsy maintsy tsy miala amin'ny olombelona ny tahotra dia sahy ataovy le izy, ataovy tsikelikely satria mila fahasahiana le monde anankiray zany, le monde ny fandraharahana. Mety ohatranahy zao ohatra mandalo an'izay hoe iesosin'olona hoe vao mahita anao dia soky sy ohatr'izay fa tsy na koa hoe na koa hoe ny apparencenao no hitsarany anao hoe ajà kelikely ty alenao le mpandraharaha zao manahaka an'izay fa sahy ataovy le izy, ataovy défi ho anao le vavan'olona iny, ataovy défi ho anao iny hoe ho ataoko ty peu importe izay vavan'olona eo ataoko le izy, alefako tsikelikely. Izay fahasahianao izay no hahatonga anao mpandraharaha. Affrontena zany le tahotra affrontena le vavan'olona satria iny tsy miala, tsy maintsy misy an'iny foana. Dia ankoatr'izay important be ny bien s'entourer. Genre hoe raha za irery raha ny tenako irery tsy nahatafatsangana amin'ny menatsoka fa nisy olona maromaro tao ambadika tao. Raisiko ohatra zao hoe nisy fotoana nanao concours nanomboako anazy niaraka tamin'ny organisation internationale de la francophonie dia anisan'ny lauréat moa zany tamin'izay fotoana izay anisan'ny vice lauréat taty amin'ny océan Indien. Dia tamin'ny alalan'izay no nahazoako karazana mentor, nampisokatra ny réseau-ko dia tiako tenenina tsy voatery hoe eny lalana anankiray ny fanaovana concours fa important be ny bien s'entourer zany araka ny fomba fiteny iny hoe ampiseho ihany namanao dia ho fantatra ianao hoe iza ianao. Dia ohatr'izay tena hoe tsy vitanao irery io, tsy voatery hoe ho havana le entourage eto fa mety hoe namana, mety hoe amin'ny alalan'ilay ianao miresaka iny zany mahazo entourage ianao amin'iny dia ilay fahasahiana teo koa mi-compte be. Dia sahy mangataka fanampiana, tsy mila matin-kampo be hoe bon za ve za nge zavatra olona manam-pahaizana na tsy fantatro fa sahy mangataka fanampiana satria tsy vitanao irery io. Dia mi-postuler, misy poeza moa zao ato tsy fantatro na tsy fantatra ireny karazana concours be dia be ireny afaka hi-postuler tsara sahy na dia mi-échouer ary tsy maninona misy fianakavianao manaraka iny dia resao ny projet-nao. Tsika manana tendance hoe bon tsy ho resako ny projet-ko fa sao dia halanja hanina tahaka fa franchement nareo ve mahita zavatra hoe misy zavatra mbola tsisy nanao zany? Efa misy manao daholo ny zavatra rehetra fa hoe inona mampiavaka anao? Fahavahevo izay. C'est quoi ton innovation? Inona mampiavaka anao raha samy mivarotra, raha samy misy soky any Toliara, inona mampiavaka anao? Ohatr'izay zao ohatra. Na ohatra hoe raha samy mivarotra voanjo ny olona dia inona mampiavaka anao? Dia efa anteneniko teo hoe tsy voatery hoe hisosa be foana ilay izy fa mety misy erreur ao anatin'ilay izy dia
Ah, na même ohatra ny hoe ohatr'izany zao ohatra ny hoe possible hoe misy mangalatra ny hefitranao na ohatr'izany hoe tsy atao makivy le izy fa mianatra amin'iny erreur iny fa misy lesona be dia be azo raisina anatin'iny. Anatin'iny ianao le misy erreur iny, na ianao izay ihany misy fotoana nanatrika formation hoe embrassez votre erreur hozy izy, embrassez votre échec, je vous jure. Fa tena hoe rehefa hainareo mi-embrasser an'iny échec-nareo iny, tena afaka mi-rebondir. C'est une autre version de vous-même, quoi. Dia ankoatr'izay impact autour de soi. Ohatra ny menantsoko zao raha raisiko manokana, c'est pas juste une marque fa c'est un impact. Impact le izy satria ianao rehefa andeha hanangana orinasa mazava ho azy misy impact iny amin'ny lafiny arak'asa, amin'ny lafiny eny an-dranomasina, amin'ny lafiny inspiration. Satria mety misy olona ho inspiré aminao ohatra dia andeha hanangana koa izy na ohatr'izany. Zay le impact. Dia zay angamba no azoko zaraina. Dia ny amaranako azy manomboa amin'izao ianao izao. Misy an'izay teny izay any anaty baiboly hoe manomboa amin'izao herinao izao hozy izy, dia tena tombohy amin'izao. Ianao raha hiandro hoe bon moment hoe bon, aleo angaha rehefa manana 50 millions d'ariary na tsy fantatro izay vao hanomboka le nofinofy le eritreretiko ato anatin'ny saiko ato. Atombohy teny izao le izy fa aza miandry an'izay dia ataovy arak'izay herinao sy fahaizana anananao milanao milanao firenena, milanao Toliara, milanao Madagasikara, milanao izao tontolo izao manaova premier pas. Voilà, voilà. Merci. Saka betsaka. Sao dia misy manana fanontaniana moa izany isika? Za manana fanontaniana ho an'ny sabidy. No, miresaka antsika an'ilay hoe iza nanomboako koa zay? Eny e, on va dire hoe embrasser, tia aloha za. Embrasser ses échecs. Ny Oui, oui. fantany eky teny hoe ny tiako antanina dia ny hoe ao anatin'le parcours quel moment na après firy échec zay vao tokony tsy embrassevana intsony amin'izay sa mieritreritra hoe kosa tsy mety e. Zay eky. Bon, oui, oui. C'est pas tout à fait hoe mi-embrasser un échec na hoe ianao dia tena tia abandonne ianao na efa hoizanao ny ainao ary. Tsy any le izy. Rehefa hitanao hoe tsy mampidi-bola ho anao intsony le izy ohatra, na tsy benefika ho anao intsony satria ny asanao nge ohatra hampidi-bola e. Zay zao ohatra. Dia rehefa hitanao hoe tsy any intsony ty dia mijanona, fais autre chose. Dia le izy koa nefany je souligne bien hoe ohatran'ny hoe au début tsy ho parfait io. Tsy maintsy handalo fahantsianjoka ianao, handalo tory fa hampanao io hoe bon tsy izy intsony ty dia là tu peux plus embrasser l'échec là. Fa tant que la passion est là, genre suis ton intuition zany e. Zay azoko lazaina. Suis ton intuition. Enoy le ao anatinao ao hoe mbola izy ve zany sa ie. Misy mbola manana question fandroana. Mhm. Je me permets. Zay moa zany amin'le natombokany amin'ilay ahoana ny tokony rehefa ohatra hoe ahoana ny tokony hamarana. Fa mba somary te haheno bebe kokoa hoe za ny amin'ny na ho anao manokana moa zany zao entre l'idée et la réalisation. Ça s'est passé que c'est où le déclic? Satria le idée be dia be ary manana daholo ny rehetrarehetra
Fa Oui. matetika vitsy amin'ny ide be dia be sy le olona rehetrarehetra no tonga eo amin'le stady hoe oay iny fa nanomboka tokoa ka za. Ka mba saika an-taona raha tam'kany hoe inona nahatonga an'le hoe nampivadika an'le ide ho lasa action rehefa avy eo? Aiza le Mm. déclic? Mhm. Ohatran'ilay noteneniko teo hoe au départ tena sorato. Le soratana eto tsy manoratra fotsiny ianao hoe ity ny ideko, fa tena sorato hoe bon, ity le ide ahoana ny ataoko hananganako an'ity ide ity. De ny réalisation-ny amin'izay étudievanao iny izy. Ianao mahafantatra hoe ity sy ity sy ity ny etapy réalisevako an'le izy. De ohatr'izay. Merci. Mahatsiaro ny tenako voakasika manokana amin'izay satria maro zay ide zay misy tena hoe bonne idée voasoratra Aha. tsara mihitsy le idée fa mivadika le page de idée vaovao indray. Tsy mety tonga amin'ilay hoe réalisation fa Mhm. mahakasitraka indray amin'ny fizarana ça inspire, ça donne des idées. Sady mbola misy manana fanontaniana ry zareo ao amin'ny Zoom ao? Mba misy fanontaniana azafady. Ndao ary aloha. Ndao Pastorina. Ia. Manamafy an'ilay fisaorana teo tena mankasitraka tena hoe mazava tsara, tsotra, tena avy be pratika ilay izy. Efa nanatrika ny fiofanana tany Majunga moa izany za hatramin'ny maraina teo dia tena mahagaga anahy mihitsy ilay conclusion-nareo ilay tena miaina an'ilay izy pratika fa tena mitovy. Tsy tena entrepreneuriat moa izany ilay mitondran'ilay entrepreneur anazy fa resaka gestion dia mifandray amin'ilay fanontaniana ilaina teo mihitsy ny hoe raha mbola tsy nidona impito anao izy dia mbola tsy ho réussir mihitsy io fa mila mandeha foana dia tiako hanamafisana an'ilay fanontaniana teo izany indrindra antsika vehivavy matetika perfectionniste be izay antsika. Raha vao mbola misy hoe mbola tsy tafavoaka mihitsy ity, mbola tsy talenta mihitsy ity, mbola tsy roso mihitsy ity dia malaky mi-abandonne skive hoe tsy vitako mihitsy ny rety tia namafy an'izay voalohany fa tia hametraka fanontaniana manokana koa amin'ilay maha-entrepreneuriat anazy. Fahazahoako an'ilay hoe mpandraharaha moa izany tena hoe mampiasa vola, tsy maintsy hoe izay fotsiny mihitsy ilay izy ve dia aiza ny ahitana an'io vola ampiasaina io satria hoe izay moa izany no isan'ny tena sakana be foana matetika eo am-panombohany. Ie, marina mihitsy izay voalazanao izay tena hoe tsy maintsy tena tsy pire izay hoe tsy maintsy mandalo an'izay échec izay zay vao hitanao hoe bon mety amin'izay ity. Dia le lafiny anankiray teo le hoe le fomba ahitana vola. Raha ho anahy manokana izao za tsy hiteny hoe niainga tamin'ny tsy nisy fa niainga tamina bourse satria M1, M1, M2, M2 nanangana ny orinasa kely dia ny olona tsy andeha hino anao raha hevitra fotsiny teneninao satria araka ilay nitenenina namantsika anankiray teo hoe samy manana hevitra daholo tsika rehetrarehetra io. Fa raha ny stratégieko manokana no zaraiko niainga tamin'ny teo am-pelantanako genre hoe eo amin'ny bourse 2 mois, c'est 100 000 ariary si je ne me trompe pas. Bourse iray hetsy tena hoe nikipina bon i s'investissevako dia tena ho réaliseko hoe ahoana ny atao azy ahoana menaka avy amin'ny soky io dia nataoko ilay izy dia nentiko dia nandresy lahatra olona hoe nandresy lahatra hoe ahoana ny lafy tsaran'ity menakako ity sy ny tariny dia izay nahatonga ny bailleur nanome vola. Izy ny internet tsy tamy. Ve ankoatra ny concours lalana
anankiray koa zao izay hoe miainga amin'ny eo am-pelatananao izay tsy voatery hoe vola be io fa tena hoe réaliser eo am-pelatananao dia tena atao ilay izy aloha hoe c'est réalisable vao eo fotsiny ilay izy dia vitanao hoe tena hoe atombohy amin'ny kely anananao eo na ohatrino na ohatrino atombohy amin'iny dia tsy voatery hoe manana vola be, tsy voatery hoe mandalo concours, tsy voatery hoe mitrosa vola any amin'ny banky satria izany izao moyen daholo na any amin'ny banky na ilay concours ireny na findramam-bola tsy voatery hoe ohatr'izay fa dia eo am-pelatananao eo. Asa na mahavoavaly. Longa Bruna. Eny tompoko miala tsiny fa sady mahazonga ny toliara dia indraindray tsy afaka avy dia mi-intervenir. Dia faktorana sianja moa tsisy fantaniana. Fanampiny fotsiny manoratra aho fa ke moa variana ny resaka antsika. Oui, par rapport amin'le resahana teo saika hanampy kely fotsiny izay tsara. Saika hanampy kely fotsiny par rapport amin'ny le resaka capital. Hoe le capital tsy voatery financière fa manana Tsy mahatapaka anja teo fa angambany raha misy handray an'io kely aloha mandram-piverenana ny pastoranareo sa ny saika resaka teo. Tsy ao koa pastoranary e. Tsy ao. Efa nametraka ao amin'ny chat ihany anjara teo hoe araka an'ilay toy n'ilay resaka ny teo izany ilay capital hozy izy misy maromaro dia tokony ampiasaina daholo hoe misy capital social, capital humain, capital financière hozy izy manampy daholo fa tsy hoe vola fotsiny. Izay ny ato amin'ny chat napetrany ihany. Misaotra betsaka ny sabidy, misaotra betsaka fa tena feno raha zaho manokana aloha izany tena mila an'iny dia misaotra ny Samira koa tamin'ny thème, misaotra ny Anisiana ahitana ny sabidy fa tena izaho amin'izao misy an'izay tsika du vêtement prêt-à-porter zay fa depuis 3 ans sa 4 ans zay fa tena j'ai shoot tous les 6 mois peut-être. Et je veux tout le temps abandonner, mais je n'ose pas abandonner. Merci beaucoup, ça aide beaucoup. Mankasitraka indrindra re. Mankasitraka fa tena. Merci. Toy amin'izay teniny. De partager et ce fut un plaisir. Manamafy an'izay tenin'ny fara izay tiako asitsika tombana kely raha mba mety raha mbola ampy ny fotoana hoe afaka mba samy miteny ve ny tsirairay hoe inona ny zava-baovao voarainy teo tanatin'ilay fiofanana. Angamba nanomboka anazy. Zaho manokana aloha izany dia motive anahy ilay izy handray stylo dia hanoratra ny idéko rehetra dia je vais encore essayer. Sinon malgré tous les échecs ohatra hoe mahavelo fanantenana ilay izy dia hanaraka ilay torohevitra teo indray mandeha fa tena izay angamba hoe handray taratasy dia hanoratra ny idéko rehetrarehetra izay no tsoahako amin'ilay izy. Izay angamba ninahy. Ny anahy manokana aloha. Tafaverina ihanja. Oui, azafady fa tapaka ilay izy teo. Saika hanampy kely fotsiny par rapport amin'ilay resaka moyen teo hoe rehefa tsika entrepreneur dia voalohany alohany hoe hananantsika produit mila tsika fantatry ny olona dia mila atokisan'ny olona dia ao anatin'izay fatokisana izay
ny kapitala rehetrarehetra ampiasaintsika daholo. Misy manana antsika ny fiarahamonina misy antsika aloha voalohany indrindra. Ny entourage-ntsika mety namantsika eo, mpiara-miasa amintsika eo, mpiara-mivavaka amintsika. Dia ireny olona ireny aloha voalohany tokony ho crédible antsika amin'ireny olona ireny. Dia après koa manana ny capital social moa izay dia ny capital humain mety misy olona koa manodidina antsika afaka manampy antsika. Dia izay vao financière. Dia ireo zavatra ireo raha ataontsika hoe ohatra hoe manana capital antsika fa kely ilay izy, fa raha ohatra hoe crédible tsika ao anatin'ilay fiarahamonina sy any amin'ny cible antsika satria tsika rehefa manomboka zavatra anankiray tsy tonga dia hoe cible tonga dia olona tsy fantatra ohatra. Fa ny olona manodidina antsika aloha no tokony mahafantatra anazy voalohany indrindra. Dia Angamba tonga dia toy izany anisa izy teo. Indrindra aloha mankasitraka ny adversaire sarobidy ilay disponibilité teo dia ampiasay miasa ataony nefa dia nahazoto fotoana ho antsika izy. Dia amiko manokana izany tena farak'izay inspirant indrindra ny zavatra nipartagen'ny teo tena tsy haiko hoe nandona ny foko ve izy. Merci beaucoup sarobidy dia sady manampy anahy koa développer an'ilay petit projet izay volavolaina tato amin'ny saiko izay. Ngamba ia. Izy indrindra teo hoe tena mipaly anaty foteny so fanazavady io igny. Hoe tena mamoaka foany aingam-panahinao anatanteraka ny nofinofinaao rehetra. Manahaka ianao fa presque isaka herinandro tena mahavita manoratry. Feno taratasy avorovoro isaka herinandro hoe ianao nofinofy tiako atao tena feno raha manoratry izany idée mafy. Manoratry fa amin'ny réalisation zany tena tsy misy. Raha misaotra betsaka tamin'ny fampianarana tao moa zany fa tena manomboka androany dia tena hamoriborana idée ireo ary tena hezaky hanao réalisation zay araka izay azo atao. Amiko manokana aloha hitako hoe misy zavatra nanampin'ilay présentation anahy amin'ny resaka entrepreneuriat. Tiako fantatra fotsiny izany hoe ahoana ny ahafantarako ny potentialité izay tokony ilaiko mba ahatonga ilay idée zany misy fa ilay hoe tsy maintsy mahafantatra potentiel amina zavatra anankiray zany aho izay vao afaka hoe tena réalisable ve ty idée ty sa tsy. Ohatra hoe par exemple zao hoe ilay teneninao teo hoe hitanao hoe io zany potentiel an'ilay toerana ohatra hoe misy oursin be da be afaka mamorona idée zany hoe par rapport amin'izay zavatra zay. Dia ohatra hoe ilay manala an'ilay tahotra zany anisan'ny anankiray izay mbola fatao. Satria ohatra hoe mampatahotra ihany ilay hoe je vais dépenser nefany tsy bénéfice no azoko perte amin'ny fiainana koa fa raha antsika malala ihany hoe feno efa sarotrarotra dia zay fahaizana. Taliana angamba ny fampielesina ilay tamin'bakeo zany misaotra ny sarobidy nanao partage dia eka fa motivé ny avao moa zany tena matimaty. Ny ampin'ny partage ny sarobidy teo dia plus motivé koa zany dia atao amizay zay fa tokony natao zay. Saotra. Feno avy aty anao ny zavatra ny azo. Angamba ny zavatra tiako hoe tazomina sy ny tazomiko moa zany e. Tanatin'ny expérience sy partage mizara ny sarobidy zay dia ny amin'ny hoe raha ilay hoe mila tsika amin'ny firenena zany tena marina. Mila tsika tolera, mila tsika izao tontolo izao.
Tsy tokoa anie dia hevitra avy amin'ny olombelona anankiray tanoany no nazahoantsika zavatra rehetrarehetra zao. Rehefa ilaina ny miagir, rehefa manana idée bonne ou pas. Zavatra ny iray faharoa ny tena nondraisiko eo dia ny hoe le rehefa manao ianao satria maromaro ny zavatra natao zay dia mandalo fotoan-tsarotra foana. Indraindray rehefa tena hoe tsy tafavoaka intsony izy zany kanefa mbola te hanohy. Dia ny zavatra niraisiko hoe ngamba ny mari-drefy ahafahanao manao hoe hanohy na iankina manaina satria dia miverina any amin'le tanjona voalohany napetrakinao tamin'ny nanomboka azy. Raha ohatra ka hoe vola be dia be no nieritreritrinao tavoalohany raha ohatra ka vola mivoaka be dia be no tratra fa tsy misy miditra mihitsy dia mety hoe hajanona angambany. Raha ohatra ka hoe impact no zavatra niantony nanomboanao an'ilay projet anao dia mety hisy ny fotoana hoe déficitaire ianao. Nefa ny mahatsapa hoe tena mbola misy olona maro noho ny impact fisian'ilay projet anao ny bénéficier, inspirer, mahavita zavatra na dia déficitaire izy ianao amin'iny trimestre iray iny na iny année iny. Dia angamba je pense hoe mety mbola misy zavatra azo hatsarana ahafahana manohy azy. Ka raisiko lesona zay dia tiako hamafisina amintsika hoe ny tanjona napetraka hatramin'ny voalohany no tokony ho tanjona mipetraka hatramin'ny farany ary mari-drefy hametrahana hoe mandroso ve sa tsia fa tsy ny vavan'ny olona. Zay angambany avy aty amiko. Dia mankasitraka ny sarobidy amin'izay fizarana expérience zay fa très intéressant. Mbola nandeha telefona moa i madame Fara teo fa asantsika en ligne misy hozarana ihany koa aloha. Ie, misaotra nanome fitenenana tena avy dia foiziko angambany anahy fa isan'ny tena nanaitra be anahy teo sy tena confirmeko le teboka fahaefatra hoe mila s'entourer zany, tsy vita rery le izy, tsy hoe amin'ny fikambanana foana fa kay zany na amin'ny resaka entrepreneuriat dia eo amin'ilay s'entourer io tena indraindray ianao tena mandray décision radicale mihitsy ny ohatrany tamin'ny kako manokana zany za tena frustré sy paralysé tao anatina tontolo tena hoe tsy mba mi-encourager anao hanao zavatra zany mihitsy fa ohatrany hoe paimpoana sy atao tsisy dikany foana ny idénao. Dia zava-dehibe koa zany le tsy maintsy hoe mandray décision anao indraindray miala hoe tsy maintsy manantona izay olona afaka hanohana anakamo-ty za na dia hoe tiako ary reto olona manodidina anahy reto raha ohatra ka mi-freiner anahy amin'ilay zavatra tiako atao. Ie, i pastora Mary La tsy tapaverina. i Anja Tomasisa. Non, ara. Ie. I Anissa angamba ny miala tsiny fa andeha hamonjy rendez-vous misy mpambina vaovao koa tsika papany tsy misy anao Piero, ie, papany princesse fahaizako anazy io manko dia izy mikarakara ny événement surprise ny maman androany dia liana amin'izay koa izy dia afaka manampy antsika angambany amin'ny lafiny teknika fa manana ino Entrepreneur. oui, entrepreneur manana cyber zay izy misy loatra fa mety afaka manampy antsika kokoa amin'ny lafiny ara-teknika dia angamba liana fampiasana ity. Mariko zany resety eo dia miasa tena dia mamanjanaka roa dia zahay mipetraky Abetsingira amin'ny fampianana koa dia tena tsany fonenina zany dia toera fiasako ampasikiko akaiky Berbariana. Izahay moa fanavita fiofanana fanavita fiofanana dia efa vita moa kista rehetra fa lasa sarobidy lasa Anja lasa pastora Nambo ao. La tsy tapaverina. Ie, dia tonga dia hiditra amin'ny
fampianarana amintsika izao angambany e. Dia mena ny ilaina. Miary. Manana 5 ambin'ny 10 minitra ny tenako. Talenta moa ny temantsika androany. Ny vehivavy samy talenta, ohatr'izay izay. Fa mialohan'ny nibohana dia zavatra zarantsika anankiroa izay 15 minitra zay. Ny tapany anankiray voalohany angambany ametrapetrakantsika kely aloha ny amin'ny hoe inona no antsoina hoe talenta ary inona ny zava-bitan'ny vehivavy na zavatra afaka tanterahan'ny vehivavy no ny fananany talentany mampiavaka anazy amin'ny lehilahy koa raha zany. Ary ny tapany anankiray faharoa dia hizara gropy anankiroa tsika. Ny gropy anankiray ho angatahana hoe hipetraka amin'ilay pessimiste na ataontsika hoe ilay réaliste maromarana kokoa. Ireo izay hieritreritra amin'ny hoe raha manana hevitra anankiray ny vehivavy dia inona no mahatonga ny hevitry ny tsy mety lasa hivadika vola na lasa hivadika orinasa. Fa ny gropy anankiray koa dia omentsika ilay andraikitra ny hoe les optimistes ary hanohana ny heviny hoe tokony afaka mahavita zavatra ny vehivavy ary manana anjara toerany tokoa amin'ny fampandrosoana ny tany sy ny firenena. Fa mialohan'izay 3 minitra kely misy olona ao prezenteko antsika hanomboantsika ny resaka rehetrarehetra. Vetivety tsotsotra aloha izy. Dia amin'ny telefonako. Sekondra vitsy. Anareko Andriamanana fiainana teny.